fanavaozana ny elisy mpifidianana mbola misy ireo tsy mahafantatra izany. Fampanajana ny zony ankizy tsy voahaja mitaky fampiaran-dalàna matotra sy marina. Fitakiany syndicat ny Mesupresse miandry ny fampanantenana vaovao nataony ministera. Manatitra ny araba tombokilasy tongovavy tonga tsoa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrandry ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ihany koa ny eny amin'ny lapana nosy kely misy leo olona amin'izao fotoana izao mampimetra ampanontaniana ny maro anefa ny tena asan'izy ireo sy ny tena fampandrosoana entiny ho an'ny Madagasikara ny volam-panjakana nefa tsy tapaka ho an'ny karama sy ny tambiny ho an'ireo senatera ireo. Ravirazafy Maina sy Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay. Miopapana ny volam-bahoaka nakaramany ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eto amintsika ho an'ny olona manokana tafiakatra hatramin'ny 420 tapitrisa FMG no mihoatra ny karaman'olona iray isam-bolana mandina ny 70 tapitrisa FMG kosa ny solika sy fahana ary tombotsoa hafa mandritra ny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana mikarama 10 ala ariary no mihoatra isan'andro ny senatera iray na tonga manatrika fivoriana na tsy ao anatin'ny herintaona nefa 10 volana izy ireo no miasa ary mandany lalàna manangatanana ny petsaka antapitrisa noho izany ny karamana senatera iray isam-bolana alohan'ny fanjakana. Tsy tanteraka hatramin'izao aloha ny fanafoanany ity androm-panjakana ity ho fitsitsina ny volam-panjakana raha ny fampielezan-kevitra nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny vao maika aza midangana izay tsy izy ny vola natokana ho an'ny lapana nosy kely ho an'ny lalàna ny teti-bola 120 farany teo mahery ny 40 miliara ariary natokana ho an'ireo senatera eny anosy mihoatra an'izay ny andreo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza ny lolona izay marina fa saika olona fitondrana avokoa amin'izao manao lalàna toy ireo solombavam-bahoaka ary mihay ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny senatera mihay indrindra ny vondron'olona ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tena zava-dehibe eto amintsika nefa manohana ny filoham-pirenena ary mandany lalàna tiany fanjakana lanina ho tambony volam-bahoaka omena azy ireo ny senatera 40 miliara mahery kosa ny teti-bolan'ny ministera sy ny androm-panjakana ho an'ny taona 2024 ary ny voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna ny feno fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona ho avy. Ny vahoaka nefa miaina anaty fahantrana mialala ny lavaka manasaraka ny manan-karena sy ny manana fari-piainana amin'ny antoniny sy ireo tena mahantra. Naneho ny heviny kasika ny fanamparam-pahefana nataon'ilay olona teny Anosizato amin'ny sabotsy lasa teo ihany koa ny solombavam-bahoaka Jerirandriambolaina na intsy izy raha nilaza fa tokony ho modely eo anatrihan'ny vahoaka ny olom-boafidy fa tsy anala-baraka ny androm-panjakana misy azy. Mialira ary nombana sy Mano Randriamalala. Niteraka resabetany anaty tambanjotran-tserasera Facebook ny fikasihan-tanana sy ny teny-dratsy nataona olona iray tamin'ny mpitondra fiara iray teny Anosizato tamin'ny farany herinandro lasa teo. Tsy niambahamba ny solombavam-bahoaka Jerirandriambolaina raha nilaza fa fanalam-baraka ny tenany fa ihany koa ny androm-panjakana misy azy ny fihetsika miendrika fanaparam-pahefana toy ireny tokony ho modely eo amin'ny fiarahamonina rehefa olom-boafidy fa tsy hanondrana imasom-bahoaka. Io mo samy manana toetra ny olona nefa na izany naty zany olona nofidim-bahoaka zany dia tena tokony anana toetra tena modely ary matoa ianao fidin'ny vahoaka dia tena hoe tian'ny vahoaka ianao ary toteny amin'ny vahoaka zany zavatra zany nefa tsy sanatria entina andeha anaovana atao hoe fanaparam-pahefana na entina anaovana trindrifalavon'ny vahoaka izay fidy anao fa amin'ny maha-olom-boafidy zay dia tena mila mihitsy mametraka mihitsy zany ho modely ny mpiarabelona modely ny atao hoe fitondram-panjakana mihitsy satria dia anisan'ny mamenatra ny atao hoe olom-boafidy amin'izao fotoana izao raha tsy teny hoe resaka za hitantsika eny amin'ny tambadrosa fifandraisana rehetrarehetra eny ny atao hoe fihetsika ataona olom-boafidy olona fihetsika ataona olom-boafidy solombavam-bahoaka fa dia manao antso amin'ireny namana ireny hoe mba lanjalanjao ihany ny zavatra atao sy ny toetra tokony atao aseho vahoaka zany fa tsy lasa atao hoe manala baraka le androm-panjakana izay misy anao zany
naneho ny heviny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra manerana ny nosy ihany koa ity solombavambahoaka ity. Ny fahatsapana ny marary ny vahoaka vokatra izany ho izy no nametrahana sy nandaliana ny rafim-panady adiana na ny enquête parlementaire eo anivony ny anteny meram-pirenena. Mametraka ireo solombavambahoaka voafity tamin'ny anaran'ny atokotiko Madagasikara mba izy vokany tsy ho ela ny firosoana amin'ity rafim-panady adiana ity. Raha resaka tsy fandriam-pahalemana anisan'ny manahirana io na ampitandry filaminana dia tsy sahirana amin'izao fotoana izao satria raha ny zavatra hita sy eno dia tena hoe tena tsy fiditsony ny hoe iza ny tena hoe asiana na iza ny tsy ho asiana zany fa dia tena na olom-boafidy na olon-tsotra na vahoaka tsy mandady akona dia hiara zay tsy fandriam-pahalemana zay ary zay indrindra no nisin'ny atao hoe fananganana zay enquête parlementaire zay ary io dia nasiany solombavambahoaka rehetra resaka mihitsy fa hoe dia hoe tena hoe aleo tsy kongo ihany zavatra nitranga rehetrarehetra tamin'ny firenena ihany koa dia tokony andraisana andraikitra daholo fa mba asiana vidiny reny raha latsaka reny kony isy foana zany no fanadiadiana na izy ianao tsy misy ambony lalàna efa ny solombavambahoaka mangataka na manolotra volavolan-dalàna dia ohatrany tsisy valina izy tsisy akony izy ary matetika ara dia hoe tsy lany atao anivony anteny meram-pirenena dia izay mihitsy no nasarotiny andreo solombavambahoaka rehetrarehetra hoe rery zavatra rehetrarehetra hoe volavola petraka solombavambahoaka na itony enquête parlementaire zay nolaniana androany tony dia tena angatahana mihitsy hoe mba hisy vokatra etra ny tany sy ny firenena satria raha vao tsisy vokana izy ireny dia ohatrany hoe lasa manjafoka fotsiny dia miseho foana ilay zavatra tsy fitezana eto amin'ny tany sy ny firenena zany dia mihino somatoky fa samy tompona andraikitra ny tsirairay amin'izay enquête parlementaire ho atao ato zay. Raha ny voalaza hatrany dia iroso tsy ho ela amin'ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny komisiona amin'izany ary rafim-panady adinina izany ireo solombavambahoaka. Ny ray feo androany RMDM nalamanga fanao ny fomba rehetra ialana amin'izao geja sy fahoriana iainany malagasy izao tsy mendrika ny malagasy intsony ny fitondrana amin'joro ka mila ny fijoroana sy ny fasahiany rehetra izany. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomala. Mibaribary toy ny vaiakandrina fa tsy mirindra ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Tsy misehatra iraika voafehiny ity fitondrana ity. Vao maika manampitrotraka ny fahoriana iainany malagasy ny zava-misy ka mahatonga ny rehetra ilaza sy manontany tena hoe mbola misy fanjakana ve eto. Ohatra ka mba tena hoe mpitondra tena hoe tena hitsinjo ny fiainan'ny vahoaka dia tokony mba hoe le sosialy aloha no tokony jerena voalohany zay ianao vao manala an'le olona ao anatin'le asan'le olona zany tsy misy ny asa atao ianao tsy manome solution hoe ty mba misy asa ho anareo aloha na dia atao ara hoe mamafalalana ohatra zany le asa tsy misy na dia pitiny kely arany ny miasa ara mbola voaroaka any amin'ny toeram-piasany nefa miasa koa raha tsy mahazo karama dia inona ary zany no tokony ataon'le vahoaka sa tena tiana vonoina mihitsy le vahoaka tena vonoina ve le olona le famonoana zany tena hita mihitsy nefa tena miariary marary ny firenentsika ao anatin'ny fahalovana tanteraka ny firenentsika raha miresaka ny sécurité zany dia mandinika ny tena hoe tamy misy fanjakana ve eto fa to manjaka zaka reo olon-dratsy reo mpandropa misy tafika ve eto zay atao tandroka hiaro ny voziny miaro ny vahoaka sy ny fananany fa to matimaty foana ny vahoaka misy irediredy ny sasany any amin'ny fitondrana anavatra livana anavatra zirapy anavatra hipopotame zay mariany manokana fa miatsatsibazaza raha tsy voky le biby eo mitsipaka siretsaka inona indray ny menandreo ny sakafo ka raha misy sakafo menandreo na hipinandreo na vola ndana aloha apio ireo ory retsaretsarekery any atsimoreo dia tsaboiny dia tokony ilamina ny fiarahamonina na ara-pahasalamana zany na ara-palema na fanabiazana fefa mandeha tena tady ho any amin'ity izy tsony izy ity. Tsy nisorona ariana itsy ny RMDM raha nalamanga raha nilasa fa tsy mila izao fitondrana izao intsony ijoro. Tsy afaka nitaza-potsiny manoloanjany rehetra fa mila mahasamteny sy mijoro fanavotam-pirenena. Tsy azo itovirana mihitsy ny fikoana antoham-pirenena. Tena efa miasa azy atao anatin'ny analamanga fa misy endrika tady zotra makany amin'ny fangalarana vato sady le izy ankehitriny dia endrika ohatr'izay dia tsy ekena izany ary tena tsy maintsy mijoro amin'izany zay hoe manoatra an'izany hatramin'ny farany satria raha izany zany no avelantsika andeha amin'izao dia tsy novelovelontsika fa andeha amin'ny ara-dalàna izany io fifidianana io tsy meno an'izany tsika.
tsy maintsy misy alabato io. Concertation tsisy afatsy zay mifanaraka ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara, ny fiarahamonim-pirenena misy olon-tsotra ihany koa mbola veriko ihany tompon'andraikitra amin'izany ianareo mpanao gazety eto Madagasikara, satria manjary mandringa ny fifidianana raha hiaterana amin'io fanjakan'io ny refonty ka tsotra ny anay Analamanga, tsotra ny Analamanga concertation ary omeo amin'ny vahoaka ny fahalalana hitondrany firenena satria zay maha-demokrasia ny demokrasia. Nanao famivondronana ireo mpikambana tao amin'ny RMDM Analamanga androany Tetsy Belair. Nanao jeritodika ny asa vita sy fankakevitry ny mpikatroka rehetra anatsarana ny asa mbola miandry, indrindra ny fiatriana ny fifidianana ao amin'ny taona ho avy sy ny raharam-pirenena ankehitriny. Iray volana sy tapany nanomboa ny fanisana mpifidy, mbola besaka ireo olom-pirenena no tsy mahafantatra ny fisian'ireo fontina ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana. Misy ihany koa ireo miantehatra amin'ny lisam-pifidianana tany aloha. Nanontany olona teny an-dalana iteny Ravo Razafimahena sy Mathieu Prince. Tsy tafitany amin'ny olom-pirenena ny sirasirany senia fanavoazana manontolo ny lisam-pifidianana. Betsaka no mbola tsy nasoratra anarana tao anaty lisam-pifidianana noho tsy fahafantarana. Misy ihany koa ny toerana tsy ahitana mpanisam-pifidy. Raha tsy izany, tsy hiverenan'izy ireo intsiny no tokantrano iray tsy ahitana olona izay misy mpiasa na mpivarotra tsy tratra andavanandro. Mbola misy ihany koa anefa ireo miantehatra amin'ny fokontany sy ny lisam-pifidianana nampiasaina nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2012 sy 2010. Zay zao tsy maharaka hoe lisam-pifidianana izany fa zay koa tsy dia mijanona ao an-trano fa ety an-tsena foana. Mety hoe any amin'ny fokontany nenay. Mbola tsy tonga aloha hatramin'izao. Mbola tsy nanana eritreritra aloha fa mbola tsy haiko, mbola manentana angamba ny président Bokotany vao makany. Mbola tsy nisoratra anarana fa rehefa mifidy tamin'ny fifidianana manaraka ireny. Mbola tsisy nanontany, tsy manako tsy makany aka fa tonga dia rehefa hifidy fotsiny dia tonga any amin'ny fokontany. Fa tsy amin'izay tsisy problema, tonga dia mifidy foana rehefa savaina manatary anina le anarana. Efa tena ny anarako raha mifieritreretako azy. Eo aminay no nandefan'ilay zitava za tsy eo an-trano mihitsy. Na izay sy vaovao ny raharam-pirenena izay atrandry ny fanafoana ankehitritra sy ny raharaha fanaovana tombana ireo tale eo nivon'ny orinasa Jirama izay niteraka resabe tamin'ity herinandro ity. Ireo no lohahevitra nisongadina sy novelabelarina tao anatin'ny fandarana miara-manonjy androany. Mamitana amintsika izay mialy Rary Nombana sy Taiziniana. Isaky ny misy filan-kevitry ny minisitra dia misy hatrany fanafoana ankehitritra na ny exonération ataon'ny fanjakana. Nanambarany fandarana miara-manonjy androany afa betsaka loatra ny fanafoana ankehitritra ataon'ny filoha kanefa ny firenena mandalo fahasahiranana taon-teraka. Hitantaratra ihany koa afa niakatra ny volana ampidiriny ladoany raha oharina amin'ny hetra anatiny. Midika izany fa mahazovana ny fanafarana entana avy any ivelany kanefa io antony io no anisany mampahantra ny vahoaka malagasy. Nahitsy ny solombavam-bahoaka fetraka lambosafimbololona androany raha nilaza fa mila fandiniana afa tsy tapatapahana amin'izao fotsiny. Tokony fatarana ho aloha le climat des affaires sy ny climat des investissements. Zay incitation fiscale zay mila diniana zany fa tsy taitaitra eo ianao asana teknisianina zany. Hoy ny fiteny amin'ny teny frantsay hoe spécialisation izany. Ianarana zany tsy exonérena fotsiny tsy hoe akamakama eto dia tsy bomboko ho zarazaraina. Mila fantatra zany le zay olona ve nomena la izy. Secteur d'activité ve nomena azy, activité ve nomena azy. Fa tsy tia kamakama dia zao. Inona no mety fiatraikany ao anatin'ilay teti-bola mpanjakana sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa manao prévision, manao tombana amin'ny vola mety hiditra amin'ny resaka hoe recette fiscale interne na intérieure dia tokony ho latsaka hatrany ny vola ampidiriny ladoany na ny faditseranana oharina amin'ny vola ampidiriny hetra anatiny. Niakatra hono ary tena niakatra ny vola niditra tamin'ny ladoany na amin'ny faditseranana. Nidina lasa ambany ny prévision ny vola niditra amin'ny impôt na ny hetra. Midika inona zay? Voalohany dikan'izay dia mifavoriser ny importation. Matoa zany misy vola maro miditra any amin'ny ladoany dia ny importation zany ny BDB na ny fanafaranetana. Ary rehefa ny fanafaranetana ny BDB satria ilay filoham-pirenena mihitsy name ohatra ratsy amin'ny resaka vary satria rotaona aveo ny andro eto foana. Zany no ohatra namen'ilay filoham-pirenena dia lasa potika ilay toe-karena. Tena mandady ilay toe-karena amin'ny rehefa amin'ny tany satria ilay tsotra indrindra amin'ny fepetra sy ny fitsipika amin'ny toe-karena
tokony ohatra tsara ny men'ilay filoha no ny dinganiny sy ny tombenany dia lasa niakatra n'izy asa rasa erehere izy ny amin'ny hoe miakatra ny recette douanière fa midika zany fanapitehana ny indostria eto atoerana. Resaka mikasika ny fomba fiasan'ny orinasa JIRAMA ihany koa ny fandarana miara-manonja androany na intsy ny vahiny fandaharana raha nylaza afatra amin'izany hoe fananjakan'ny nialatra teo anivon'ity orinasa mpanjakany ity. Asaingy amin'izao fotoana izao mibaribary ary tsy takona fenina intsony ny gaboraraka misy. Nanambara ihany koa ny teo anivon'ny fandaharana afa tsy ilana fihetsepo ny fanaovana ny tombana ny asa vitan'ireo tale amanerana anosy eo anivony ity orinasa ity. Interview. Hatramin'ny 2009 ange efa nisy ny hoe alatra be vava tany JIRAMA tamin'ireny le fividianana ordinateur reny efa hatramin'izany fa mbola tsy tena hoe gaboraraka any ary tena nampigadra n'le tale général taloha raha moa amin'izao fotoana izao ne be de be le zavatra tsy manjarinjary tato anatin'le fitantanana n'le JIRAMA tombo ihany le alatra mitombo le alatra ary de nahita moa zany zao ministry ny énergie raha le izy satria to izy no manao an'le tombana le tombana ho atao raha ny tokony ho izy raha araka ny hoe ny fividianana n'ireo olona araka le dossier asaina manao tatitra ireo hoe aiza tatitra zavatra vitanao hatramina ny endrenanao ka hatramin'izao ary zay rapport technique zay tsisy idiran'ny état d'âme tsisy idiran'ny fihetsepo nga ministre zany fa ny zavatra eny mantsy amin'le ministre de ohatran'ny hoe ho ataony interview apabe masony zany le olona ho avoaka mangarahara fangazy zany rapport technique io zay fotsiny de eo dolo ny chiffre chiffre ananan'le DG satria rehefa mahavita asy reto de manao tatitra any amin'ny DG de ananan'ny DG zany ny singa rehetra mahakasika ny directeur anankiray de zay vita ny jereny iny hoe tena namely ty de zay zany voatazona fa tsy zay ny fomba fanaovandry zareo azy ny azy moa zany ireto tsy haiko hoe manampaizana loatra sa ahoana tsy de fantatro loatra rina fa ny zavatra tao tena atao mangarahara mihitsy tsy azoko loatra zany tsy azoko hoahoa zany amiko zany fihetsepo fa ny zavatra izy ataonao vakinao ny tatitra omen'le olona nandritra zay fotoana ny isanjo zay de hitanao hoe namely izy na tsy namely na ny adana loatra na tsy nanao mihitsy. Fa anatanteraka seminaire lehibe mandritra ny 3 andro etsy Analakely ny fiarahamonim-pirenena lohahevitra telo goavy nanao iompana izany izay mifandraika indrindra amin'ny raharam-pirenena ankehitriny fanadihadiana eo amin'ny sany Andry Rakotomalala. Lesoka mampisatra ny fampandrosoana eto amin'ntsika ny tsy mbola fipetrahan'ilay rafitra manolo-kevitra amin'ny ara-toe-karena sy ara-tsosialy ary ara-kultoraly ka takiany fiarahamonim-pirenena ny ampidiran'izany anaty lalam-pandrenana. Io isan'ny rafitra tokana mbola tsy voapetraka ao anatin'ny lalam-pandrenantsika amin'izao fotoana izao ary averinay fa isan'ny mampandringa sy mampiadana ny fampandrosoana ny firenena malagasy izay tsy fametrahana ny rafitra ahafahana manosokevitra araka ny fomba tokony izy ny fanjakana amin'ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fametrahana ny haitondra eto amin'ny firenena io ary zay no isan'ny nanaovana ezaka zany mba ho tonga saina ny fitondrana izay misy ankehitrio sy ho avy rehetra amin'ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny rafitra conseil économique social et culturel io na hoe rafitra manolo-kevitra amin'ny ara-toe-karena amin'ny ara-tsosialy amin'ny ara-kultoraly ary azo raisina ao anatin'izay koa moa zany ny ara-tontolo iainana ahafahana manatsara ny fanatanterahana sy ny famolavolana ny politika ampitondrana eto amin'ny firenentsika. Notsipihan'ny fiarahamonim-pirenena manokana ihany koa ny mahakasika ny tokony anaovana fitohanandoha mialohan'ny fividianana sy ny fangaraharahan'ny vola ho ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy andry fa isa vorovorontsika vao efa hiady hevitra momba ny anatsarana ny tontolo mialohan'ny fividianana sy ny lalàna entina mitantana ny fividianana mba ahafahana manana fividianana matotra ahafahana manana rafi-pividianana tena afaka mikarakara fividianana matotra ary ahafahana manana lalahm-pividianana tena ahafahana mikarakara lalahm-pividianana matotra ka hiteraka vokatra ho ekeny rehetra ho fototry ny fampandrosoana maharitra fa tsy hoe ny fividianana ataontsika indray no ampangozogozo indray izay mba efa
tanteraka kely teo aloha ka ampiverina antsika ao anatin'ny krisy manaraka. Mbola nao mafisy ny filohan'ny fampihavanana malagasy teo aloha ihany koa fa lala nitokana ny dinika nasionaly isoroana ny korontana mety hitranga aorian'ny fifidianana. Fampiresahana tamin'ireo antoko politika, ny société politique zany, ny société civile, anisan'izany mpanao gazety teo ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny ara-panahy, ny fampiresaka tamin'ireo dia zay. Tsy misy na ny ray nandahany zany fampiresahana zany. Tsisy na ny ray nandahany zany hoe fihavanana zany. Ary hitantsika amin'ny kabaro rehetra eny fa saika miteny an'izay daholo ny mpanao politika hoe ny sotoavy malagasy ny fihavanana sy ny sisa, nefa ny fampiarana azy no misy indro kely ka mbola veriko ihany fa be loatra ny mpiatsara velatsia eto amintsika. Izay no manimba ny fiarahamonina malagasy, izay no manimba ny fanaovana politika eto Madagasikara. Loa FDB io mpanany seminera ny fiarahamonim-pirenena tanterana mandritra ny 3 andro etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fahafahan'ny olom-pirenena misitraka ny angom-baovao. Fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny sehatra maro lafy ny mahakasika ny lalàna miaro ny mpisintona lakolosy sy ny tontolo ny fifidianana. Mbola iadivana hatrany ihany koa ny fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora ary ireo olona manana fahasembanana amin'ny rafitra ifotony fikiaonandoha. Fa mamberesaka hatramin'ny androany ny fiakaran'ny etratrano ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Ho an'ireo komina manodidina efa misy kajikajy atao ary ampiomanina mialoha ny mponina. Nanao nefa najajena Ravirazafi Mahenina eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Tsy misy tsy mitaraina ny mponina Antananarivo mahakasika ny fiakaran'ny etratrano avo 10 mihoatra. Ny madinika no ataon'ny komina Meno ny 720 miliara ariary ho antaona ho avy. Ny fototra-afitrasana atao an'ny vahoaka nefa tsy misy, raha tsy izany ny mpanambola no misitraka ireny tonon-tsena. Ho an'ny mpanolo-tsaina, tsy vahaolana ny mbola nazavany indray ny olona ny antony ampiakarana ny hetra, antokony ataon'ny komina dia ny mampivory ireo mpanolo-tsaina tanàna indray, andinika ny mahakasika izany. Toerana tsy lavitry ny komina Antananarivo renivohitra ny komina Ambotrimanjaka. Atony hatramin'izay, rindram-baikona logiciel no ampiasaina hikajiana ny hetra alohan'ny isa-tokantrano ary tsy manapaka irery ny ben'ny tanàna. Ny filan-kevitra kominaly no manapaka ny hetra farany ambany tokony ho aloha. 4,000 ariary izany ho an'ny komina Ambotrimanjaka. Ka ny 300,000 vila midra no avy amin'ny etratrano io avokoa. Ny taona 2024 nefa ny taratasy farany tonga ho an'ny isa-tokantrano. Fepotona 3 volana kosa no andoavana ny hetra raha tsy izany tataovana hetra 100,000 ny hetra tsy voaloha. Ny abean'ny tany ray manontolo dia ny abean'ny trano ray manontolo dia ny ampiasana an'le fanorenana an'le trano. Ohatra hoe natao tamin'ny biriky tany ve io sa natao tamin'ny biriky masaka. Fitaratra ve manahoana ny tafony fanitso sa bozaka sa arakaraka ny zava-misy eny an-toerana dia misy rihana ve sa tsisy rihana, misy piscine ve misy fatsakana sy ny ohatran'izany zany voadidina tamboho. Dia rehefa dinihana zany mahakasika ny isaky ny efitra dia voakajy ao ihany koa zany tsy maintsy ampidirina ao anatin'ilay fisy hipetrahan'olo-kafa ve ilay trano sa hipetrahan'ny tompony sa hipetrahan'ny mpanofa. Dia amin'ireo anton'ireo zany ahitana hoe lafilafy kokoa ny hetra raha ohatra ka hipetrahan'ny mpanofa trano na hipetrahan'ny olo-kafa. Izany hoe misy logiciel zany ampiasainay ampidirana anazy io dia mivoaka ho azy eo ny hetra-trano. Taona 2024 no hetra farany amin'ny hetra-trano amin'izao fotoana izao. Na tonga ny fahatarana dia vokatry ny zava-misy iainan'ny vahoaka eto amin'ny tanàna Ambotrimanjaka. Nisy fotoana zany nisy haitany dia nisy fotoana nisy tondra-drano. Dia tao anatin'izay nisy fiemorana tao amin'ny fanaovana ny fitakiana ny hetra tetehany komina. Mazava fa tsy misy fitsinjovana ny madinika ny fampiakarana ny hetra ho an'ny Antananarivo renivohitra. Tsy miainga amina fanadihadiana fa ny anenjika ny teti-bola ho an'ny taona ho avy no mamaika ny ben'ny tanàna. Betsaka sady ireo nilaza fa tsy andony hetra izay tsy zakintsony ho an'ny hafa, mihoatra ny mety kosa izany ho an'ny sasany. Vaovaon'ny sosialy tsy ampy ary tsy voahaja ny lalàna efa misy miaro ny zon'ny ankizy eto Madagasikara. Tompona andraikitra ny rehetra ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny mpitondra fanjakana ka hitady vahaolana amin'ny fampiarana izany. Ny vohitra io nandritra ny fankalazana ny faraiky amin'ny 30 taona nantoavan'ny Madagasikara ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy tetsy Analakely. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala.
miova ary mivoatra isan'andro ireo endrika tsy fananjana ny zony ankizy eto Madagasikara. Ny firoboroboan'ny teknôlôjia, ny fantrana amin'izao no tena mitarika izany. Eo ohatra ny tsy fisitrahany ankizy ny fahasalamana, ny fanabeazana izay efa voafaritry ny lalàna velona. Tokony fanaraka amin'ny zava-misy ny lalàna apetraka ary ampiarina araka ny tokony ho izy, tsy ahafahan'ny mpanao ratsy mahazo vahana. Satria misy foana neny vaovao hitantsika fa izany resaka inona moa eritreritra atao amin'ny ankizy farihy izany zavatra vaovao eto amintsika anie zany ary rehefa nizohina zany izy dia hoe tarika io internet io avy any Afrika ny tena nisy an'io. Inona moa mahatonga ilay izy satria hoe tsy ny malagasy tsy nalalalana izany mihitsy ny masony ankizy farihy ka mety ahitana mahiratra na hoe hitondra harena fa internet no ahitana an'izany dia lasa miparitaka aty dia tsy maintsy ataonao zany manao approche vaovao foana ianao isaky misy zava-baovao satria misy fiovana foana ohatran'izay koa le changement climatique tamin'ny nandrafitra an'io convention sur les droits de l'enfant io dia mbola tsy nisy zany changement climatique zany hoe miteraka fahavoazana ho an'ny ankizy ary na loi 2007-023 dia leken'ny ministère amponina koa fa tamin'ny nandrafitra an'io tsisy neritreritra mihitsy an'le changement climatique isy fiantraikany amin'ny zoan'ny ankizy fa amin'izao fotoana izao dia tena misy be mihitsy dia tsy maintsy avozina hatrany zany isaky ny zava-misy ny paikady fa izany hoe ny antsika mety tarany teo aloha fa amin'izao fotoana kosa aloha ilaina ny mandrafitra an'io ary mila atao fanavozana foana izy io isaky misy zava-misy. Tsikaritra tatoato ary hita fa mitombatra ny ireo zaza ary ny ray aman-dreniny. Miriary tsy misy mpiay ary ampiasaina tsy aradrariny. Tsy lazany intsony ny fanararaotana ranofo miatra amin'ny zaza sy ankizy tsy ampitaona, indrindra ny anaty tambazotra antserasera sy any amin'ny faritra maro mpizahantany. Mirongatra io manoloana ny tsy mbola fisian'ny lalàna momba izany. Tompon'andraikitra feno ny rehetra, indrindra ny fitondram-panjakana ka hitady vahaolana ialana amin'ny fahantrana izay antony voalohany mahatonga ireo tranga ireo. Tsika eto Madagasikara zany eo amin'ny sehatry ny tourisme tiana hoentina hiazakazaka be amin'ny fampivoarana ny tourisme fa kosa ny reny sehatra miasa amin'ny tourisme reny indrindra ny hôtely dia tena tsy ampy mécanisme de surveillance momba ny exploitation sexuelle atao amin'ny ankizy amin'izy reny dia misy koa code de conduite internationale izay tokony ho exigena mihitsy ho ampiariny reny hôtely sy ny sehatra rehetra momba ny tourisme rehetrarehetra reny dia izany koa anisan'ny mitenenitsika teto. Ankalazana ny 20 novambra ho avy izao ny tsingeritaona faraiky amin'ny 30 nanaovan'i Madagasikara sonisy nanekeny ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zony ankizy. Naroso androany zany no io daty voatondro io andro alahady. Fikambanana, firaisamonim-pirenena, solitena ny ministera no nikiandoha sy nanatanteraka famelabelan-kevitra mahakasika izay tetsy Analakely androany. Resy lahatra ny rehetra fa mitaky ny fandraisana ndraikitra ny rehetra no ahafahany ankizy misitraka ny zony. Ny ankizy raha teo no avy ny firenena ka raha ireo no atao atsirambona dia ho lavitra ny Madagasikara no atao hoe fampandrosoana. Fanampitsahatra ny fitokonana saika ao ataony manomboka rahampitso ny sindika ny mpiasa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miankina amin'ny famahana ny olana avy amin'ny ministera araka nampanantenana azy ireo ny sindika ka io no hamaritra ny toy ny hetsika na tsy fanadihadiana. Fialanenina farany sisy ity nataony sindika ny mpiasa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ity raha ny aona tamin'ny sekretera jeneraly ny ministera tompon'andraikitra androany hoy nambaran'izy ireo. Efa betsaka ny fionana natao sy ny fampanantenana azo tamin'ny ministera mpiay momba ny fitakina na azo vaovao indray androany ka miankina amin'ny fahatanterahany io no hamaritra ny toy ny fitakina na tsy. Fa miandry ny fepitona zay anaterana an'izay antota taratasy ho fikarakarana ny budget complémentaire na ny budget ny ministère zay alefany amin'ny LFI zay izahay hoe tena nampidiry ny tompon'andraikitra ho marina ve ny olan'ny PAT ataonivon'ity ministère ty zay vao manapa-kevitra indray no mety ho toy ny tantara ka ny anay tsy ny rano ho ritra fa ny amalina ho aza. Zany hoe rehefa voavahy ireo olanareo dia izay ny zava-dehibe. Io moa ny toko fitaka fa ny atao no hita. Zay zany dia tsy hijanona amin'izao fa hanara-maso an'izay ezaka ataon'ny tompon'andraikitra zay. Zay zany ny anay dia eo no afantaranay anazy fa zay zany le resaka verbal zany efa tsy antsony zay.
fa zay zany mijery hoe ary le izy izy moa miteny hoe fa naterina any amin'ny assemblée de mijery akaiky an'izay zany zahay ary mangataka ny any amin'ny assemblée ny député namana rehetra mba hijerena akaiky ny situation io araky ny efa niteneny ny député teo hoe tsy manana olana amin'io ny ao amin'ny assemblée fa vonona ny anangatanana ka angatanay zany mba handaniana ny budget ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy mba mahana ny olana nay ato efa leo ihany zay fa misy ny atao hoe fialanenina zany zao ataonay zao ka raha fa tena misy moa zany tsy famahana olana voapirofo mazava satria amle 21 zao ngamba no farany fananterana an'izay tota-taratasy zay any amin'ny assemblée de tsy maintsy hoavy zay amin'ny étape farany amin'ny activité syndicale de ny grève zany miato tsy misy indrairaka izany fitokonana nataon'ny syndicat ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika rahampitso raha nefa nambaran'izy ireo ny herinandro teo tsy ionina amin'izay fotsiny anefa fa anaramaso tanteraka ny vizotry ny raharaha rehetra aka tsy anaiky lembenana intsony ho mafy ny fipetra raisiny raha mbola ny teo ihany no teo ejy ny fahasalamana efa hiteny antsena sasany sy ny vokatra letrina nomboka ny sabotsy teo betsaka ihany koa ny manga sy ny voankazo isan-karazany ilaina madio tsara ary hoanina masaka nefa ireny ho an'ny fahasalamana hoy ny mpitsabo ravirazafy maina sy Mathieu Princy valariary ny raikaraban'ny litria alainy any antom-piantsonana ambodivona amin'izao vao miatomboka 4 ariary ny varotana ny ray kilao ary 500 ariary ny ray toko tsy mbola mahasamaka entana betsaka nefa ny mpivarotra noho ny fahavitsihany mpividy sy ny aratsy ny kalitaony vokatra tonga eto Antananarivo izay sady kely no mbola maitso ny angalana anazy eny ambodivona ka androany io vao avety fa natsinjinika io talohan'izay tamin'ny sabotsy ngamaka be da be mbola ray garaba fotsiny aloha ny alaina ka vokatra ihany koa ny manga rehefa mora amin'izao izay azo jifaina 200 ariary ny iray ary mividy 3 ariary na izany aza tsy ny rehetra no mihinana voankazo isan'andro fa miankina ny vola sy ny fahazotoana ihany rehefa ohatra zao taitaitra mba hihinana manga de mividy manga zay tiako ihany koa le izy hoe te hihinana ohatra hoe te hihinana fraise de mividy ohatr'izay le izy te hihinana papay de mividy fa izy tsy voafaritra hoe rehefa vokatra ny voankazo de zay vokatra no vidiana za zao raha vao manga de manao an'izany fa hoe rehefa latsaka ny orana va tokony hihinana manga fa nisale orana kely vao naninany teo iny de fa mandeha na inona hoanina ilaina fitandremana hatrany ny fahadiovana hoy ny mpitsabo eo ihany koa ny fihinanana sakafo masaka tsara na voankazo izany na legioma na hena eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina vehivavy Prakidra iray miasa eny amin'ny fitsarana anosy sy lehilahy iray voalaza fa inspecteur des impôts no maty nisy nitifitra teny Ambohimatsinjo Merikasinina ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin'ny enora ariva mbola afaka nitondra fiara ilay inspecteur des impôts raha ny voalaza na dia niantefan'ny bala roa aza teo amin'ny tratrany tsy lasa lavitra nefa dia nidona mafy tamin'ny tambony orinasa iray eny an-toerana ny fiara nentiny ka potsika tanteraka nentona namonjy hôpitaly izy ireo ka teny an-dalana no namony ihany ilay inspecteur raha toa ka tany amin'ny hôpitaly kosa ilay Prakitra raha araka ny loharanom-baovao dia lehilahy roa izay nahitana sinoa iray sy ny mpiambina azy izay polisy mpianatra raha miasa any Ambatofianandrahana no tomponantoka tamin'ity raharaha ity nisy nahita raha ny voalazany hatrany ny nantosiran'izy ireo ary voalaza fa nambaran'ireto farany basy daholo izay nifanena taminy nidina teny an-toerana ny mpitandro ny filamenana taorian'ny tranga ka voasambotra ilay polisy raha toa ka nahariany tany akirihatra kosa ny basy nampiasainy izay hita ihany koa avy eo tafaporitsaka kosa ilay teratany sonoa izay fantatra fa tratrin'ilay inspecteur nanao fausse déclaration izay antony mety nahatonga izao fitifirana izao saika hitsoaka ny Madagasikara ity farany rehefa nandeha nefa ny velam-pandrika rehetra dia hitratehaka ihany ity teratany vahiny ity araka ny loharanom-baovao hatrany dia fantatra fa misy olona 4 hafa anaovana famotorana mahakasika ity raharaha ity ka eo no hafantarana ny tena antony marina namonoana ireto tompon'andraikitra ireto fa eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena efa naty fahavononana tanteraka ary Katari andray lalao fiadiana ny tompon-daka amin'ny eran-tany ny baolina kitra 2024 maro ny fanamboarana sy fiomanana natao andraisana ity lalao goavana ity andeha raha itsika atao anatin'ity fanadihadiana aminaraka ity ary ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izay
Katara no ampiatrano ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny baolina kitra. Andian'ny faharoa amby roapolo ity atao an'i Katara ity. Efa vonona ny mpikarakara izany lalao izany. Haya, io ny lohatenin'hira ofisialy ho an'ity lalao fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny baolina kitra 2024 ity. Izay kalon'ny Trinidad Cardona, Aisha ary Davido. Ratsaivina dia isaky ny efa taona no anatanterahana ny mondial, izany hoe ny taona 2022 nisy ny lalao farany izay natao tany Lozhniki, Moscou any Rosia. Ekipa 2-30 no ifaninana amin'izany mondial 2022 izany. I Katara no tafiakatra voalohany satria mpampiatrano araka ny lalàna amin'ny fian'ny baolina kitra. Efa hatramin'ny taona 37 nisy ny fiadinany amboara maneran-tany amin'ny baolina kitra. Arak'izany dia mpizahatany Ray Faingo Tapitrisa no andrasana ao Katara mandritra ny 20 andro anatanterahana ny mondial. Izany hoe atsasa manilina ny mponina ao atoerana araka ny nambaran'ny Fatima Al-Naimi, tompon'andraikitry ny serasera ny komity mpikarakara ny mondial 2022. Mizara vondrona 7 ireo ekipa pirenena mandray anjara. Kianja 7 ihany koa no andraisana ireo lalao miisa 420 amin'ny ity mondial any Katara ity, ary kianja mangatsitsika na klimatize avokoa izy ireo noho ny hafanambe loatra any amin'ny ity firenena ity. Ny fito tamin'ireo dia namboarina ho an'ity lalao mondial ity fotsiny. Ireto avy ireo kianja ireo: Al Baiti Stadium ao Alcor, mahalany mpijery Enal; ny kianjan'ny Lusail Iconic Stadium ao Doha, afaka mandray mpijery 9 alina. Ity kianja ity raha teo no ilalaovana ny lalao famaranana. Eo ihany koa ny kianjan'ny Khalifa International Stadium, afaka mandray mpijery hatramin'ny 4 alina. Ity no kianja tranainy indrindra satria efa hatramin'ny taona 777 ny nahavitany. Kianja faha-4 Al Janoub Stadium ao Al Akra, mahalany mpijery 4 alina ihany koa ny kianja. Any atsimon'ny Douane renivohitra no misy azy. Kianja faha-5 ny Education City Stadium, afaka mandray mpijery 4 alina ihany koa. Kianja faha-9 kosa ny Al Tomama Stadium ao Doha, izay misy toerana 4 alina. Kianja faha-7 ny 974 Stadium ao Doha, mahalany mpijery 4 alina ihany koa. Ao no mifanitsana ny ekipa pirenena Frantsay, tompon-daka farany sy Australia ny talata ho avy izao. Ary farany ny kianja Ahmed Bil Ali Stadium ao Al Rayyan, 2 kilometatra miala ny Doha. Misy toerana 4 alina ihany koa ity kianja ity. I Katara sy Equateur kosa no anokatra ny lalao ho an'ny vondrona mandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao ny alahady 20 Novambra ho avy izao ao amin'ny kianjan'ny Al Baiti Stadium ao Alcor, manomboka amin'ny 7 ora eto amintsika. Ho tantarain'ny ekipan'ny MBS Radio 570 teboka 4 FM ny fizotrin'izany lalao izany sy ny lalao rehetra mandritra ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny baolina kitra 2022 any Katara ity. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany kandida filoha am-pirenena any États-Unis amin'ny taona 2022 ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump, io no fanambarana ofisialy nataony. Omaly talata ny tenany no nametraka ny taratasy maneho izay firotsahan-kofidiana izay atany amin'ny biro mpifidianana amerikanina. Mialilary nombana sy tahiziny aina. Voamarina ankehitriny fa hirotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena any États-Unis amin'ny taona 2022 ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump, izay mananika ny fahenina amby 70 taonany amin'izao fotoana izao. Omaly talata ny tena no nametraka ny taratasy firotsahan-kofidiana atany amin'ny biro mpifidianana amerikanina. Nambarany tamin'ny fomba ofisialy izany avy eo, ary tehaka ny refitrefitra no namaliny ireo mpikatroka ny vory tao amin'ny trano fonenany tany Floride. Manomboka indray noho izany ny hazakazaka ataon'i Donald Trump hiditra ao amin'ny trano fotsy na ny Maison Blanche. Tafaverin'ny Amerika hoy ny nambarany. Nilaza ihany koa ity filoha amerikanina teo aloha ity fa nilamina nandroso ary voahaja teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i États-Unis afony izy no nitondra. Noharatsiny sy nampangainy kosa ny filoham-pirenena amerikanina ankehitriny Joe Biden. Tsy niambaamby Donald Trump nilaza fa maneho ny tsy fahombiazan'ny ankavia sy ny kolikoly any Washington ity filoham-pirenena amerikanina amin'izao fotoana izao ity. Nandrava ny toe-karena amerikanina ho hatrany ny nambarany ny fitantanan'i Joe Biden natao anatin'izay 2 taona izay.
nambarany ihany koa fa manosika ny Etazonia ao amin'ny sisin'ny ady nokleary ny fanohanana ny Amerikanina any Ukraine. Etsankilany tsy niandrela fa namaly avy hatrany izay voalaza nyity filoha Amerikanina teo aloha ity ny filoha Pernasa izay nilaza fa nandao any Amerika Trump ary niazo any Indonezia. Ankoatra izay nandefa horonan-tsary tao anatin'ny compte Twitter izay mitsikeran'ny zava-bitany Donald Trump ihany koa i Joe Biden. Marina fa ity filatsahako fidindy amin'ny taona 2024 ity. Marina fa io filatsahako fidindy amin'ny taona 2024 io no firotsahana fahatelo nataon'i Donald Trump. Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny volana Novambra 2024 tamin'ny alalan'ny famoronana ara-politika moderna ny tenany ary nandika ny fombafomba rehetra nandritra ny fitondrany. Nandao any Washington natao anaty korotana izy atao orientina voafidy azy farany teo fa resena izay tsy nekeny mihitsy. Warainao awarian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny fandarana Sahila zao izay waranao isaky ny alarobia toy ny mahazatra ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe akoha marina kosa no rainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ny oalina ny tenako tomboky lasy tombo vavy mametraka ny mandra-pitafa ho aminaraka indray veloma tompoko.